Ny mety toetry ny andro ny an-dranomasina ny sabotsy 2 aprily 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 3 aprily 2024 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capesta. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahina orana malefaka any amin'ny tapany atsimo, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy onjy 1.3 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2.5 metatra manakaiky ny Capesta. Capesta hatrany Manoro, anorana matevina indraindray eo anelanelan'ny Capesta sy Sainte-Marie. Anorana miadoboady kosa ny anakafa, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray ny avaratra Toamasina. Anonjabe na ahery indraindray ny ranomasina avy onjy 1.5 hatramin'ny 2.4. Manoro hatrany Tolagnaro, anorana malefaka, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ny avaratra Manakara. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana kosa ny anakafa ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny manodidina ny Tolagnaro. Anonjabe ny ranomasina avy onjy 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 47 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na ahery ny ranomasina avy onjy 2 hatramin'ny 3 metatra, isan'ny rano adoniny avy atsimo na atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avy onjy 1 hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2.4 metatra ny any amin'ny tendrony atsimo noho ny alon-drano avy atsimo andrefana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko, iovaova amin'ny fitsioka andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifindrahona vitsy mety arahi-kotrika indraindray, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 19 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora izany indraindray, ho tondy na adiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifindrahona amin'ny tsitokotoko mety arahi-kotrika indraindray, iovaova amin'ny fitsioka andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, ho tondy na adiny mpanonja ny ranomasina avy onjy latsaky ny 2 metatra.